faly indray ry ava-malala tafahoana soa indray miona aminao miaraka amin'izao fandaharana manokana izao mbola ao anatin'ilay loha hevitra hoe isika miara-dia amin'i Kristy isika androany dia irina mbola ho tianao sy ho akasitrahanao izany fanapahan-kevitra izany hoe hiara-dalana amin'Andriamanitra izany satria misy loha hevitra anankiray izay mahafinaritra sy mahaliana androany lay tsy ambaratelo azahoana fiainana izay ny lohateny rahantsika mandinika eto ary izay lohateny izay dia rahantsika mandinika rehefa avy mivavaka isika ko mba hahafahantsika manaraka azy dia andeha isika hiara hivavaka isika tompo misaotra Andriamanitra fa omenao anay indray izao fotoana izao mbola ahafahanay rehetra miara-mianatra ny teninao ampahafantaranay arany tsy ambaratelo izay lalina indrindra hitondranao ny fiainana ho anay fantatray fa raha izay dia efa voahozina ho amin'ny fahafatesana kanefa noho ny fanambaran'ny teninao dia manana fanantenana izay androany dia omeo anay izany fanalahidy izany ary sokafo ny fonay sy ny sainay hiandany aminao mba hahatonga izany ho tanteraka aminay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tsy ambaratelo azahoana fiainana izany no zanatoa hevitra rahantsika mamakafaky eto androany. Inona izany? Aiza no ahitana izany? Izay no resantsika eto androany. Indray hariva eto dia indrana tantara ao anaty Baiboly sika. Indray hariva dia tonga nanatona an'i Jesosy ny mpampianatra jiosy anankiray manana ny maha-izy azy ary manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fitantanana ny firenena sy ny fanjakana jiosy tamin'izany fotoana izany. Rehefa nanatona an'i Jesosy izy dia ny tantara sy ny laza araka ny fomba fijery ny fahitany an'i Jesosy. Nambarany fa hitany fa lehilahy manana ny maha-izy azy Jesosy, lehilahy manana ny fahefany ary nolazainy mihitsy aza fa ny zavatra nataony dia azo antoka fa avy amin'Andriamanitra satria tsy misy olona afaka manatanteraka izay rehetra efa vitan'i Jesosy hitany masony sy reniny sofiny afa-tsy izay miaraka amin'Andriamanitra. Tsy diso izy satria zavatra nisy tokoa ny nambarany ny amin'i Jesosy. Efa reny nanovan'i Jesosy ny tovay ho rano. Efa reny nanasitranan'i Jesosy ny jamba hatrany an-kibondreniny. Efa reny nananganan'i Jesosy ny marary anankiray voan'ny paralizia nandritra ny 7 taona. Efa reny ihany koa ny nananganan'i Jesosy ireo zanaky ny mpitondra izay narary noho ny aretina. Efa reny ity lehilahy ity ihany koa ny siosion-dresaka fa afaka nanangana zanaka mpitondra tena i Jesosy indray mandeha. Efa reny zany rehetrarehetra zany. Ary dia nolazainy tazava tsara atao amin'ity resaka ifanao tamin'i Jesosy ty hoe tsy misy olona mahay manao izay rehetra vitanao raha tsy teo aminy ny fiarahan'Andriamanitra. Teo anatrehan'izay resaka izay dia tsy namaly azy mivantana Jesosy ary tsy nanao hoe marina ny lazainao na hoe diso ny lazainao fa nijery azy tamin'ny alahelo Jesosy ary nidinika sy nandinika azy amin'ny fijery mahafantatra ny tena ilaina Jesosy. Dia namaly azy Jesosy ka nanao hoe hoy izy ny zava-dehibe ilainao dia ireto zavatra ireto. Dia izao no fanambaran'i Jesosy tamin'izay fotoana izay. Ary Jesosy namaly azy ka nanao hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy ateraky indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Teto ry ava-malala dia nabaribarin'i Jesosy azy ny zava-dehibe indrindra dia ny fahazahoana ny fanjakan'Andriamanitra. Ilay fanjakan'Andriamanitra tsy mandalo fa ilay fanjakan'Andriamanitra maharitra mandrakizay. Io tokoa mantsy no teny sy lohateny ny lohahevitra nentin'i Jesosy voalohany rehefa nanomboka ny asany izy nanao hoe ankehitriny dia atomboka ny fanjakan'Andriamanitra. Lohahevitra nambaran'i Jesosy izany rehefa nanomboka ny laza voalohany ny amin'ny asa sy ny antony nisiny ety ambonin'ny tany izy. Ry havana,
Ny fanirian'Andriamanitra voalohany ho antsika zanak'olombelona dia ny hahatonga antsika hanana anjara amin'izany atao hoe fanjakan'Andriamanitra izany. Ahoana no azahoana azy? Mazava ny teny, raha tsy ateraka indray. Inona no asehon'izany teny izany? Ny teny hoe ateraka dia mazava loatra fa misy fahaterahana, misy fivoahana amin'ny endrika vaovao izany. Fa le hoe indray dia asehon'ny tenin'Andriamanitra mazava fa mila miverina amin'ny endrika tsy le teo aloha izay nisy azy, fa tany amin'ny namoronana azy no misy azy. Izay no irian'Andriamanitra ho atao. Teo zany no nentin' Jesosy nilazana ny amin'ilay toe-tsaina hoe mila fiovapo ny olona, mila fanavaozana ny olona, mila fiavaozana ny olona. Ateraka indray. Izay teny hoe ateraka indray izay dia entin' Jesosy nilazana ny lalana tokony ho lalovan'ny olona tsirairay avy raha iriny ny andeha ho amin'ny fiainana, ary raha iriny ny any amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Ateraka indray. Dia nitohizan'i Jesosy ny fanambarana satria tsy nionona ilay lehilahy fa nametra-panontaniana na hoe ataony olona ahoana moa no ateraka indray rehefa lehibe izy, moa mahazo miditra ny akibon'ny reniny va izy? Dia namaly Jesosy ao amin'ny 15 na hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ry havana, zava-dehibe io fanambarana io. Zava-dehibe io fanambarana io satria milaza ny fomba roa entin'Andriamanitra mitondra ny fiainana mandrakizay ho anao izany. Ny voalohany dia ity: mila ny asa ny fanan'Andriamanitra ianao mandresy lahatra anao ny amin'ny zavatra iainanao mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Sarotra amintsika olombelona mantsy ny manaiky ny fahadisoany ny lalana mahazatra antsika. Sarotra amin'ioka olombelona mantsy ny manaiky ny fahadisoana ny amin'ny safidy ndraisitsika. Eo no ilantsika ny fanahin'Andriamanitra. Ary izay no natonga an'i Jesosy ilaza ao amin'ny Jaona 4:12. Ovakitsika izay an-dalanteny izay. Jaona 4:12 milaza ny amin'ny asa ny fanahin'Andriamanitra. Izao no fanambarany. Hoy izy manao hoe ary raha tonga izy 15, Jaona 4:15, ary raha tonga izy dia apiaika izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Nolazain'i Jesosy mazava eto ry hava-malala. Lazain'i Jesosy aminao manokana eto fa ny fanahin'Andriamanitra no mahatonga anao anaiky fa diso ny lalanao. Raha mbola ny sainao manokana dia tsy anaiky izany ianao. Raha tonga izy dia apiaika izao tontolo izao ny fahotana. Hoekenao fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny lalanao. Izay no lalana voalohany. Ary izay no tsy ambaratelo voalohany ilayntsika zanak'olombelona. Mila ateraky ny fanahy isika. Zany hoe resen'ny fanahy lahatra fa diso ny lalantsika. Ny tsy ambaratelo faharoa dia lazainy teo ihany, ateraky ny rano. Ny ateraky ny rano dia tsy inona akory fa rehefa resy lahatra ny tenanao fa diso, rehefa resy lahatra ny tenanao fa lalana diso no nalehanao ka manapa-kevitra eo ny hiova lalana, dia asehonao ampabe maso amin'ny fanekenao azy ny toromarika avy amin'ny fanahy masina. Ka dia manaiky ianao no sasana amin'ny alalan'ny rano. Ao amin'ity fahaterahana amin'ny rano ity no ahitantsika ny fahagagana lehibe izay ataon'Andriamanitra. Satria ao anatin'ny fidirantsika ao anatin'izany fanatsana ny fahaterahan'ny rano izany no andraisantsika anjara amin'ilay fahafatesany Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Izao fanambaran'ny apôstôly Paoly amin'ny Romana 9:9. Fakitsika izay, ary izay an-dalanteny izay no an-dalanteny entintsika
manazava tsara ny fomba fisehoan'ilay fahaterahana. Hoy ny fanamparana. Romana 9:7. Tsy fantatrareo va fa na iza na isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Ry hava-malala, natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Zany hoe nandalo lay endriky ny fahafatesana izay nidiran'i Jesosy isika. Rehefa maty Jesosy, ny andro zoma hariva, nalain'i Josefa avy any Arimatia ny fatiny, dia nataony tao anatin'ny fasana izany faty izany. Nataony tao anatin'ny fasana izany, ary dia narindry ny varavaram-pasana, dia nilevona tao Jesosy ny zoma hariva, ny sabata tontolon'ny andro, ary koa ny aliny sabotsy. Fa saingy izao tsy nijanona teo ny tantara. Ary izay ihany koa nolazain'ny apôstôly Paoly amin'ity Romana 9:4. Romana 9:4 ka ny 4. Koa niara-levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany isika, mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray, no hanendanantsika kosa ho amin'ny fiainam-baovao. Eo zany lay izy, ary izay no aseho amin'ilay hoe ateraky ny rano. Rehefa resy lahatra ianao fa diso ny lalana nandehananao tamin'ny lasa amin'ny alalan'ny bitsika ho fanahy, dia manapa-kevitra ianao ny andevina ny lalanao tamin'ny lasa ao anatin'ilay rano, ary mivoaka avy ao anatin'ny rano ianao. Dia hoy ny fanambarana, handehanantsika kosa ho amin'ny fiainam-baovao. Ry hava-malala, izay lay tsy ambara telo azahoantsika fiainana. Miasa ny fanan'Andriamanitra mandresy lahatra antsika, dia miova ny saintsika, miova ny fontsika, ary efa resy lahatra isika, dia asehontsika fa alevitsika ny faharatsiana, mba hitsangana kosa isika ho amin'ny fiainam-baovao. Izay lalana izay dia lalana tsy azo ialana raha te hiara-dia amin'ny Kristy isika. Ko androany manasa anao anaraka izay lalana soretan'Andriamanitra izay. Ny tompony hitahanao. Amen. Ivavaka isika. Misaotra Tompo satria afaka izay mbola nanao izao fiaraha-mianatra izao. Maniry izay Tompo amin'ny alalan'ny fanahinao, ny ilaza sy anambara mandrakariva ny fahatsaranao, ny fahamarinanao, ary ambombay amin'ny sandrom-pitiavanao izay toetra mahatoky, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.